ao anatin'ny tontolony fandraharana ary volana vitsivitsy lasa izay no nanomboka nisy teto amintsika ny antsoina hoe bourse de commerce ka ny orinasa mercantile exchange Madagasikara moa no misahana izany mitady hatrany ny fomba anamorana ny fidiran'ireo mpanjifa sy ny fikirakirana ireo tolotra moa izy ireo ka tafiditra anatin'izay indrindra ny fifanarahana amin'ny tambazotra mpifandraisana Orange izay vita sony ny maraina teo mitatitra an'izay Claudia Rasoulson. Vita sony maraina teo teny amin'ny masivony Orange Analakely ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny Mercantile Exchange of Madagascar sy ny Orange Money mba anamora kokoa ny fidiran'ireo mpikambana ao amin'ny marché boursier sy ahafahan'izy ireo mametraka na mandefa vola amin'ny alalan'ny tolotra Orange Money. Des signatures de contrat miaraka amin'ny Orange Money Mercantile Exchange de Madagascar ny zavatra tena ataonay zany dia tena tianay voatra anatin'ity conférence de presse dia hoe afaka amin'izay zao ny client ny Mercantile Exchange manao mandony adhésion zareo via Orange Money sy mametraka déposit via Orange Money zany hoe tsy voaterina dia makany amin'ny mex atsony ny olona dia vao afaka manao adhésion fa via Orange Money zareo dia afaka manao an'ilay adhésion. Mercantile Exchange ny ataonay dia marché boursier izay mitovy amin'ny marché boursier any ivelany rehetrarehetra fa ny anay zany mampiavaka anay fotsiny hoe marché ana matière première agricole sy minérale tena ataonay ohatra hoe ny volamena, ny volafotsy, ny coton, or, blé, soja reny zany no côté en bourse fa matetika mantsy antsika hoe bourse de valeur fa nenay zany marché boursier tena ataonay. Mora ary azo antoka ny fampiasana ny tolotra Orange Money ary afaka mampiasa izany na ireo izay tsy mpanjifa ao anatin'ny tambazotra Orange aza. Efa mahery ny retabitrisy izao ireo mpanjifa izay maro tokoa no mampiasa ny tolotra Orange Money. Mivoatra trany ihany koa moa ireo tolotra ahafahana mampiasa ny Orange Money. Ny Mex Madagascar raha iverenana dia marché boursier voalohany eto Madagasikara izay miompana indrindra amin'ireo akora fototra eo amin'ny sehatry ny fambolena ary koa eo amin'ny arena kibonitany. Efa mihoatra ny 520 amin'izao ireo mpikambana ary ny tanjona dia ny ahatratra 570 izany ny alohan'ny faran'ny taona raha ny fanamarihana izay noety ny flotale général ny Mex Madagascar.